TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianao ni vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianao ni vovò. Tsy hitsatra ny fitakin'ny vahoaka malagasy ny zony izay voahitsakitsaka amin'izao fitondran-drajoelona izao. Androany teny akato sy tsy adana no nanatanterahan'ireo génération Z sy mpianatry ny anjerimanontolo izany hetsika fitakina ny rariny sy ny hitsiny izany. Manoloana ny toedra ranamozana aina sy naratrana malagasy malo ary nahasimbana fananan'olona teto Madagasikara. Firenena sy vondrona maro aty Afrika sy raisampirenena no nanao fanambarana androany manameloka ny toejava misy. Mavesatra ny fahavoazana tao aorian'ny sakoroka niseo atry ny omaly tao Mahajanga. Famozanaina, faratrana, fahaverezam-pananana antapitrisany miaina anatin'ny tahotra ny mponina raha ny toejava misy androany. Manoloana ny toejava misy eto amin'ny firenena nanao fanambarana ireo solombavambahoaka io arivo io teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza. Isan'ny nisongadana tamin'izany ny fiantsoan'izy ireo ny anatanterana fivoriana tsy ara-potoana hantsiana ny lahara-pahamehana eto amin'ny firenena. Nilaza ny mpiaron'ny sivily tao Gaza fa farafahakeliny ny olona 50 no maty tamin'ny darika bomba nataon'ny Israeliana omaly zoma manerana ny faritany Palestiniana. Mpanakady vahiny sy mpanoratra ary mpanao gazety efa nihotritra ny 700 no naneho ny heviny manoloana izao zava misy any Gaza izao. Ny antsipirian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Androany fa 7 ny volana septambra 2024. Aterina indray ny araba topoko lasy topoko vava anao izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao. Hasaina-panazana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny hetsika lieu de lestage no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Tsy hitsatra ny fitakinana ny vahoaka malagasy ny zony izay vohitsakitsaka amin'ny fitondrana rajoelina. Androany teny akato sy tsy adana no nanatanterahany génération Z sy ny mpianatra ny manontolo izany etsika fitakina ny rariny sy ny intsiny izany. Fanadihadiana no tateriny onina saina. Niroso tamin'ny etsika mpilaminana androany ireo génération Z niaraka tamin'ireo mpianatry ny anjerimanontolo sy ireo vahoaka leo de lestage ny ainga teny akatso ny etsika. Tantsika trandrana tsisy transformation tonga de alefa nivelany. Burkina Faso en une année namory volamena niova ny fiainanany nanamboatra université rovina le izy ranga rovina zay ny vasika mitandroany zay yala président vasan de andao Niroso ampilaminana tsy nisy tsena vaky, tsy nisy fanomban-javatra, tanjona iazo anambojatovo. Niatrany ny mpitandro filaminana teo tsy adana nanakana azy ireo. Nandeha ny fifampiresahana, tampoka teo, nirefitra ny bomba mandatsy sahatra ny maso. Zany tonga eto anao fitakina. Ianao moa efa niteny teo hoe mpiara manara
miaraka baiko ary adidinareo mihitsy le fanatanteraka lalàna satria asa zany mety dikan'izay asanay le izy asanareo le izy dia mampandry fahalemana miaro ny vahoaka sy ny fananany ary tena akasitrahanay zay ary toerinay ny fanakorontanana sy ny fiatsiana ady indrindraindrindra amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny gendarme zay raha tonga ao anatin'ny vahoaka satria matsy zao misy manararoatra le izy satria tsy tolona politika ty ataonay ty zay tsy mangataka coup d'état tsy manonga mpanjakana fanontakiana fotsiny dia zo olombelona mahafototra maha-olombelona anay kanefany no ny zava-misy amin'izao zany niny foy tena hoe feno loatra amin'le korotana misy dia nanao fitakiana pasifika tsy misy korotana tsy manimba zavatr'olona tsy mihatsiady fa fanehoan-kevitra mba ho hitan'ny besiny maro ho hitan'ny vahoaka ho hitan'ny firay firenena ho hitan'ny reny zao tontolo zao hoe misy zavatra takinay dia zay ihany fa zay tsy mitady coup d'état tsy manonga mpanjakana tsy miaraka amin'ny mpanao politika mpianatra akato zay mampianatra anay dia nizoa anay ny takinay misolo tena andreo vahoaka zay misolo tena anareo ihany koa zay satria anareo mianam-painana kavira efa hitan'ny caméra ny mpianatra be dia be ataoko fa ampy zay dia niangatahana aminareo zany tsy azo atao mbola manohy zay satria efa tafitanao teto ny afatra miangavinao apita dia ao ampitainay ny afatra indrindra fa ho ampitainay ty mamanam-panavazao reto dia manome toky anay ve ianao zany fa tsisy mouvement politique ao anatiny tsy misy mpanao politika ve miaraka aminareo tsisy topo za eto mantsy dia mahita mpanao politika ary tena toerinay vokatry ny fifandonana teo amin'ny rotota nisy ninaratra dia malala ninina loatra satria le fianarana mihitsy kanefa tsy mandeha aty amin'ny lamosina mangirifiry manaikitra le izy fa zay tsy hitsoaka fa zay andreto zay satria na ovonony eto ary zay tsy any eto zao mama teniko amin'ny eny ty raha maty aty aneny raha maty aty tena fitiavako mitandrazako zao ary zako sy navoaka tabatrano izy hatramin'izay ajanony aza mipalaka tsony avy any ambony fangatahako aminay zany aza mipalaka tsony o zalahy tikanao dada tsy mpanao mizanzany fa mafy afo ny androany manaintena vatako fa mbola ho avy ny androko dia raha-tsarety io fiainana io ary ny raha masoko milasaka zelazainareo fa fampimezana androany molo tsapa anareo tena mafy kay manjo anay oka ho azay le palaka ny amitra ireo mpanao fiatsiketsehana na izany tsy niala lavitra nanoho ny antsika ampilaminana fitakiana ny herinaratra rano fanarahan-dalàna tazina atany vandrovana vahoaka ihany lay atsika dia malagasy daholo ny ato anatiny ho aza atao an'izao zay rano ny aty atananay dia volta dia ny atanany zay lisany vao mody zay ngetsy maninony Fandeha azo any atao masina vetivety isika ao anatin'ity fampalalambavao manaraka ity. Ankoatr'ireo magazay lehibe sy mpamingadentana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, maro toeram-pivarotana madinika norobainy ireo mpanararaotra nanomboka ho malotolakandro ary nitohy nandritry ny alina tontolo tany Tomasina. Raha ny taremarika misy 720 ireo mpanararaotra voasambotry ny mpitandro filaminana raha ny tatitry ny OMC. Fanampanazavana.
tamin'ny 12 antoandro teo eo no nanomboka ny fanararaotana nataon'ireo mpandrobo ny andro ny omaly fa 20 ny volana septambra nisongadina kokoa ny etsika teto amin'ny 4 chemin Ambolo-Madinika ny teny Morarano teo amin'ny box commercial Stella Maris ary ny teto Bazarikely sy Mangarano ary Ankiriry rehetra iny saika sibatra avokoa ireo tranombarotra lehibe mpivarotra kojakoja informatika sy finday ary fanaka ao an-trano isan'ny santatra izany ny teto amin'ny 4 chemin Ambolo-Madinika nanomboka teo any tamin'ny 3 ora tolakandro tamin'ny omaly nanomboka ny korotana teo takakady seme Morarano zay dia etan'ny tranombarotra mangazay mandresy dia anisan'ny lasibatra ary very tamin'izany ny fitaovana kojakoja rehetrarehetra hatramin'ny contre plaqué sy ny zavatra rehetra izay azona ampiasaina fa izay sisa tavela sisa no afaka nafindranay androany fa tena enjana le izy le andehan'olona zany tonga fangarongaro daholo satria tokady seme dia tsy hitantsony hoe avatsiny atsatro moa zay tafidy tato anaty trano tato dia ny andran'izay mba hoe mba velonay dia tafatafatsoka fa efa tsy hitantsony ny tana velany tany namohan'ny trano dia zay nody zay tamin'ny areriny amin'ny valo sasany zay nody dia tamin'ny folo amin'izay nahazo appel zay hoe vaky 4 chemin misy mpitondra posy zany nadany zobaviko zay dia nagnantso tamin'ny zobaviko takany dia zobaviko amin'izay nagnantso hoe vaky ane ozy magasinare koa dia tonga dia nagnantso any ry patron amin'izay zay le olona mafantatra anay jiaby zany efa nagnantso amin'ny téléphone dale vaky magasinare karahan'izany presque jiaby le montre connecté speaker caméra vitre casque raha regny jiaby misy le tsy de le écran plat le 100 pouces regny lasa seza jiaby lasa daholo le sisa le najanona anay teo jiaby zany lasa daholo nitoy teto amin'ny box commercial teto amin'ny Stella Maris Morarano ny fandrobana toy izao ny nafarany ireo trano fivarotana ireo mpandraraha madinika ankoatran'ny alatra nogotan'ireo mpandroba avokoa hatramin'ny varavaramby rehetra miisa 30 ireo fivarotana voaroba teto eto Morarano tsika amin'ny vavahady kely apita amin'ny box Stella Maris nanomboka tamin'ny 12 teo eo izy ny tena nanomboka atoandro dia misy andian-jatovo ataoko hoe pigrevy nefa tsy pigrevy zay zany mipetraka ety amin'ny faritra manodidina ety dia mandrahoana anay izy hoe nareo tsy makamaka sary eo dia zareo avy eo avy dia nitoratoraka ny box marobe iny dia rehefa nitoraka box zareo dia nanantso polisy gendarme zay tsy tonga zareo fa zanaka itso no ny azakazaka nalefanay terean'ny 4 chemin niantso an'ny force gendarme dia ireo tonga amin'izay dia zay vao nanana efa vaky ny box roa dia rehefa vaky ny box roa tonga ry zareo dia avy eo indray nandeha zany ry zareo dia voalasa ny gendarme sy ny polisy ava ry zareo miverina dia ohatra mifanao fangalapera ery amin'ny farany sisiny raha mandeha nareo eo ry zareo mijoro ny polisy eto amin'ny devana eto vao makeny ny polisy mivoaka eto amin'ny devana eto ry zareo mandrava ohatra ny manao fangalapera reny mihitsy ny ataony ary izy milaza fa tsy matahotra ny polisy zany izy fa hoe reo tsy mitifitra zany dia zay zany tena isan'ny antony tsy asa iny amin'ny polisy miaramila ho an'ny tety Ankiriry tao anatin'ny fotoana fohy dia foana tanteraka ny entana rehetra tato amin'ny ity toeram-pivarotana ity tafiakatra 12 ireo fiasana sy tranombarotra niaran'ny fanararaotana voarobatra amin'ireo mpanamboatra finday simba trano vaky ohatrony daholo zao tezao tety dia vakendry zalaty dia tonga dia nitsoany daholo niraisiny daholo izay zavatra rehetra azoazo niraisina fa tsy hoe nahoana fa mbola karakaraina miadana mba ty misy telefone namboarana dia misy pièce fagnamboarana telefone mbola misy koa fa zay zao ny atreto aloha izay no tadidy misy etan'olona vitsivitsy mbola tsy maintsy resano fa io zao zava-misy aloha io dia arakaraka mbola tsy fantatra hoe ohatra inona ndray zavatra miandry fa mba manaitra le tompona ndraiky mafy niny atrena ny alina tontolo ity iray mpianakaviana iray ity nataon'ireo mpandrobana hita hatramin'ny tokantranon'olon-tsotra eto amin'ny Tanamboto 3 4 chemin Morarano le olona mpanararaotra zany teto nitarika korontana teto zareo dia namaky an'ity magasin ambadika ty dia sasany tonga dia niditra tamin'ny tranonay niditra very ambadika ary
dia naka izay nalainy tao zany zareo mamaky an'ity dia misy polisy mandalo dia misitroka amin'ny lalakely zareo dia raha voalasa ilay polisy dia miverina eo dia farany nahita vavahadinay tato zareo dia nirobanjareo dia niditra amin'izay zareo dia ray aman-dreninay tao dia omeo zavatra aminareo zany zareo dia nalainjareo telefôna télé zay zavatra azo nalainjareo akoho maro zavatra nalainjareo teo dia misy atélé koa ambadikatsy fitaovana fiasako nalainjareo jiaby tsisy tonga dia lasa jiaby koa satria tsy tranombarotra irery ihany no lasibatry ny fanararaotana niverina nanangana ny andro masimpokon'olona indray anao ny asa fiambenana andro manalina ireo fokotany manodidina ny ty bazarikely afana miaro ny tanàna amin'ny fanararaotany ny mpandrobo miambina zay miaro ny fananana satria manoloana an'le misy mpandroba dia aleonay zay eto amin'ny fokotany manao zay azony atao miaro ny fananana iombonana tena mbola tsy fantatra aloha fa hatramin'le zavatra hita homaly dia nandray fepetra ny fokotany ny tanora eto amin'ny fokotany tanora lehilahy 12 taona miakatra ka hatramin'ny tsy ferana zay afaka miambina dia miambina izahay ny amin'ny toerana rehetra amin'ny faritra rehetra Tanambao 2 tsy izay rehetra tsy izay eto ihany koa nefa fa ny Tanambao 1 Tanambao 2 Tanambao 3 mitambatra izay ireo samy any amin'ny secteurany avy any dia samy manana ny marka hoe teny izay zao Tanambao 2 dia fa le maitsomaitso io ny eny amin'ny tanana eny sy ny any amin'ny lohana eny ilay famantarana hoe Tanambao 2 zany zao zay hatramin'ny androany tafakatra 750 ny isan'ireo voasambotry ny mpitandro ny filaminana tanora vao eritrerony avokoa ny ankamaroany ka vehivavy ny enina amin'ireo zazalahy 13 taona kosa no zandriny indrindra iamafy ny fampiarana ny couvre-feu manomboka anioalina raha ny fampitambavao nataony OMC Thomasina napetraka atromaly ny fepetra tsy fahafahana mivezivezy manomboka amin'ny fitora alina ka hatramin'ny 5 maraina tsara ho fantaritsika rehetrarehetra fa iny didimpitondrana iny dia manery ny vahoaka tsy vakovolo manery ny tsirairay mba tsy hivoaka ny trano intsony manomboka amin'ny fitora arivariva mba tsy hivoaka ny trano intsony everiny ny mpitandro ny filaminana ho fahavalo avy hatrany zay mbola mivezivezy zany apartirana zany amin'ny fito ora arivariva zany ko dia mba hialana amin'ny fikorontanana mba hialana amin'izay mety fepetra henjana ho resin'ny mpitandro ny filaminana dia aokatsika rehetrarehetra mba samby hijanona antrano daholo rehefa migadina ny amin'ny fito arivariva mba hahafahana mandrindra malaky izany fandrem-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka izany fito no naratra mafy vokatry ny fifanjevona raha ny angom-baovao natao tao amin'ny hôpitaly be Analakinin tovolahy 14 taona no maty voatifitra ary miisa enina ireo naratra mafy ka tonga ny tsabotena tao amin'ny CHU Morafena. Famakasika ny vaovao iny hatrany saingy azo ny mahajanga indraisika ao anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity mavesatra ny fahavoazana tao riny sakoroka ny seho hatry ny omaly tao mahajanga famoizanaina faratrano fahaverezam-pananana antapitrisany miaina anaty tahotra ny mponina raha ny toejavanisy androanty na izany itony tolona ao anatin'ny filaminana no ifitakinina n'izy fanampanazavana tsy latsika ny fito re olona maty lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana Omaly Zuma fa 20 ny volana septambra nandritra ny fifandonana nataon'ireo andian'olona maro nandeha nandroba tranombarotra teto an-tapitanana ny Mahajanga samy tsy nisy ny tsitsy ny andaniny sy ny ankilany ireo mpandroba nanao izay vitany tamin'ny famalina ny mpitandro ny filaminana mba ahazony izay tiany horobaina tetsy ankilany nanao izay fomba rehetra ifehezana ny fandripahalemana ireo mpitandro ny filaminana ka nampiasa ireo fitaovana mahery vaika teny am-pelatanany maro ny voasambotra eo ihany koa ny naratra voatorabato ka nisan'izany namana mpanao gazety avy ao amin'ny ainao manjery tsy miankina iray eto Mahajanga voa teny Ankianja nisy sahotaotaka tary dia amin'izay mampanao gazety zay dia mila mahafantatra ny zavatra mandalo mba amoahana azy amin'ny vahoaka dia ambony moto zay no misy vato milatsaka tampoka avy any tena tsy nampoizina mihitsy fa tonga dia nifatratra taty amin'ny maso dia zay no nahavoa lasa ny raviravitanana ireo tompom-barotra voaroba tsy afa-nanoatra na teo ambany masony aza ny hetraketraka ireo mpandroba miantso amin'ny fifampitonjovana izy ireo mba tsy hiverena ny zavatra toy ireny dia ny zavatra nitranga taminay moa zany tamin'ny omaly teo amin'ny folofolo teo angamany dia vaky cosmos automatiquement moa zay teo akaikiny teo tsy maintsy ho vaky koa
ningotany zareo varavarana nalainy zareo daholo zay zavatra afaka nalaina moa zay zavatra tsy afaka nalaina ny potehana ho anay vao eritreriny moa zany mafy aminay satria misy olona hoentinay misy olona very asa izahay moa zany anisany efa very asa ny olona hoentinay koa ohatr'izay dia miangavy ianareo mba oka izay aleo asiana fifampiresahana raha mety moa ianareo koa moa zany zay mpitarika azy mba iangaviana koa anajanona an'izay dia samia mandray andraikitra aingany io tahaka izao zany tsika dia oka ny zoantsika no takiana fa tsy ny magasin'olona no vakiana io ny mba fivelomanay e tsisy afa-tsy io zahay oka zany mba nytolona ataontsika dia zay zavatra takitsika ihany ny atao a fa azavakiana amin'ny magasin'olona fa samy amin'ny fitadiavany a mafy vao mahita vary kapoaka ray amin'izao andro zao tena raha tsy hoe tonga inge nampitandro ny filaminana dia vaky ny tsenako androany nefa tsena kely mahantra kely vehivavy manany tena ohatra anahako a tsena mahantra kely ve gasy ohatra anah ve no andropo no amaky ny tsenako tena mampalahelo zany a fa mba oka mba andinika ihany tsy manana parteninina fa malahelo a satria hoe io mba fivelomako a dia gasy ohatra ihany nhitany masoko zao namaky ny varavaran-tsenako raha tsy tonga ny tany filaminana dia raha fa tsisy ny raisina anisan'ny tranombarotra vaventy voaroba voalohany teto an-tapitanana ny Mahajanga ny tranombarotra Cosmos sy ny Mabibo City nihitatra izany rehefa avy eo tamin'ireo tranombarotra manodidina ka saika tsy afabela avokoa ny ankamaroan'izy ireo samy nitatitra entany avokoa ireo mpanjara enta madinika ilaina amin'ny andavanandro ny maraina teo ho fisorohana ny fahavakisantseana tahaka ny niseho maly iny korotana bela izy le olona manararoatra ny tena enjana mamaky tsena fotsiny mamaky bazary zay mahatonga anay mamindra ny letana dia tsy maintsy misoroka ny fanananay zay fa io mba kely anananay fa tsisy akoatran'io nefa le olona faly andeha anakitaba fotsiny andeha hamaky tsena ny tena atondiany efa maro ny fivarotam-bary vaky maly ariva ny alina zao mba nangingina kely dia andro amin'ny maraina somary metsiketsika vao maraina vao le miposaka amin'ny masoandro dia nitatitra entana zay ireo tranombarotra lehibe nanao fifanarahana tamin'ireo vatandehilahy maromaro karamaina mba hiambina ny tranombarotra na teo ny fivezivezen'ny mpitandron'ny filaminana mandeha an-tongotra amin'ireo toerana misy tranombarotra lehibe ireo azo lazaina fa ny lamina tsy tahaka ny omaly ny andro androany na dia mbola malaina mivoaka ny trano ny ankamaroan'ny mponina eto Mahajanga ireo andian-jatovy maromaro mitsotokotoko manamorona ny sisin-dalana no voamaraka nandritra ny tapany maraina ankoatra ny filaharan'ireo mpianatry ny oniversité tao anatin'ny kampisyn'Ambondrona ny lanja sorabaventy manome 27 ora amahana ny olana ny jiro sy ranon'izy ireo miaraka amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana 3 volana mbola tsy voaloha ankoatra ireo olana maro samihafa ao fa manoloana ny toedrarana moizana aina sy naharatrana malagasy maro ary nahasimbana fananan'olona eto Madagasikara firenena sy vojana maro aty Afrika sy iraisany pirenena no nanao fanambarana androany manameloka ny toe-java-misy ny antso ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana iaro sy ihaino vahoaka tsy ampiasa hery amin'ireo mitaky ny zony no iraisany ireo fanambarana ireo fanadihadiana no tateriny Gabin Eloa nanomboka ny alakamisy teo aty Madagasikara ny masino zao tontolo zao manaraka akaiky momba ny zava-misy sy ny fivoarana izany ireo vondrona sy fikambanana afrikanina ny sampandraharaha iraisan'ny pirenena hatramin'ny firenena mikambana ka nanao fanambarana izay mampahery ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahasarotana izao fa indrindra manoloana ireo namoy ny ainy ny arambonina ravafananana veriasa sy mba fiarina sy ny sisa ny araha nanao soni nitondra izay teny fampiononana izay ny masovohy miasa sy monina eto Madagasikara toy ny any Allemagne, Corée, États-Unis, Frantsa, Japon, Royaume-Uni, Suisse ary ny iraky ny vondrona Europeanina eto amintsika. Nanao fanambarana manokana ihany koa ny solotena ny firenena mikambana eto Madagasikara androany ity. Ity farany izay nitondra teny fankaherezana no sady ny antso ny amerenana ny filaminana eto amin'ny firenena manoloana ireo trangana tsy fandrem-pahalemana, fandrobana sy herisetra samihafa ary ny antso ny fitondrana hiaino ny feom-bahoaka. Nanamafy izay fiantsona ny ifeheza ny fitondrana rajoelina ny fandrem-pahalemana izay ihany koa ny nosy ravavy Atsikomora. Nanaitra ny mpanara-baovao ireo fiara-miory amin'ny fianakaviana ny arambona nataona firenena samihafa avy any ivelan'ireo satria nandritra ny kabary ny andro rajoelina 7 minitra tamin'ny alina iny tsy nahitana tsy nahenona na iray segondra ny resaka ireo namoy ny ainy
ary na nivondrana sadek izay tantaniny amin'izao ary dia naneho ny ahia amin'ny fomba fiasan'ny fitondrana eto Madagasikara. Raha izao toe-java-misy izao tsy manaraka ny lalan-tsaina sadeka ilay filohany. Rehefa tena vakina dia hita ihany hoe misy zavatra manahirana ao anatin'le fanambarana. Ohatra fotsiny ny fantatry ny sadek fa ny filohan'ny Madagasikara no tokony hitarika ny sadek amin'izao fotoana izao. Nefany hitanareo ao anatin'io fanambarana io fa maneho ny aiainy ny sadek satria misy fihetsiketsehana izay nahitana herisetra nandratrana olona na hafatesan'olona ary na simbana fananana maro teto Madagasikara. Tanàna maro teto Madagasikara fantany daholo zany. Mampatsiahy zany ny sadek hoe ny zavatra ohatr' izany dia mifanohatra amin'ny soatoavin'ny sadek izay ny fandriam-pahalemana, ny firaisan-kina ary ny fampandrosoana maritra. Mampatsiahivina zany le filohan'ny sadek hoe ny zavatra miseho any amin'ny firenenao dia mifanohatra amin'ny soatoavin'ny sadek. Raha ny sadek manokana nampatsiahy ankolaka ny mpitondra, ny mpitandron'ny filaminana, mpanome sy mpanatanteraka baiko amin'izao fihetsiketsehina teto Antananarivo renivohitra sy ireo tany amin'ny faritra hafa mba hiasa amin'ny maha matianina sy araka ny lalàna, izany hoe tsy ampiasa hery. Ny zava-dehibe indrindra amin'io fanambaran'ny sadek io dia le paragrafy farany mangataka ny sadek amin'ny manam-pahefana izay tokony hampiatra ny lalàna eto Madagasikara mba hampiseho fifehezan-tena sy toetra matianina. Zany hoe tokony io ifehy-tena tsy hampiasa hery ary hanao ny asany araky ny lalàna sy amin'ny maha-matianina azy ny mpitandron'ny filaminana. Langage diplomatique ao le izy fa za mahita hoe raha ny sadek no mahatsiaro tena hoe mila mampatsiahy izay amin'ny filoha izay tokony hitarika ny sadek efa ao raha. Andrasana araka izany ny fahatsampan-tena ny fitondrana rajoelina setry n'ireo fanamarihana sy fanambarana avy amin'ny vondrona sy fikambanana iraisany pirenena ireo. Fa azo any Antsirabe indray isika ao anatin'ity fampalalambavao manaraka ity. Tranombarotra misy safiton'olona sy batr'ireo mpanararoatra nandritra ny hetsika fitakiana izay nivadika fandrombana omaly tao Antsirabe ary tovolahy kely iray no fantatra fa namony endy nandritra ny fandrombana izay nandrakalina mihitsy ny fanararotana fanampanazavana. Taoriny hetsika fitakiana ho anjiry sorano izay natao teto Antsirabeny alakamisy fa 20 ny volana septambra 2024 lasa teo izay nivadika ho fandrombana nataon'ireo mpanararoatra dia fantatra fa misy safito ireo tranombarotra teto amin'ny renivohitry ny Vatrivakina Karatra izay niarany fandrombana ary tapitra nalain'ireo mpanararoatra avokoa ny entana tao anatiny. Nahatra ora maromaro ny fandrombana ary mandrakalina mihitsy izany ka anisan'ny lasibatra tamin'izany ireto tranombarotra nateratany Karana izay grossiste na PPN teto Mazoarivo sy teto Ambohimantrosoa Antsirabe ireto. Tovolahy iray kosa no fantatra fa namony eny teto amin'ny tranombarotra Cosmos. Tsy tokony hisy ny fanararotana sy ny fandrombana fa tokony navelana ny hevitra kalalahana ireo vahoaka izay nitaky. Hoy ny fanaokevitra ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety teto Antsirabe. Zavatra tsy tokony hisy aloha zany le fanararotana ny tena marina. Dia izay moa zany ny hitan'ny olona fa mety eo koa le fahasahiranan'le olona dia lasa manitatra ny fisaina. Fa nazana tsy mety le mandrobo. Tokony mankalesinao foana fa raha za zao no mpitondra dia hoe raha navela hoe malalaka le olona ohatra dia mety tsy nanina dia akadrena zany ny amin'ny sisiny hoe izay mandroba zany aloha zany tsy tokony ady aferana mihitsy. Zay aloha zany ny zavatra misy zay. Le fitakiana ane mety fa le lasa misy manitatra ny olana satria raha mijery zao tsika hoe raha ohatra zao hitaky ka manimba zavatra ohatra dia zay ve dia vahan'ny olana vetivety hoe ziro sy rano. Zay fotsiny zany mila mba fisainana kely zany. Zay zany fandiniako azy. Fitakiana aloha raha hoe tena mitaky ny tena hoe ny zoany ny vahoaka malagasy aradrarina fa raha hoe alatra sy fandrombana sy fanombana fananan'olona dia tsy rarina izy. Ny tena marina tandra vadin-koditra io zany hoe fa nivatsika hatrany amin'ny tsiranana io dia nivatsika hatrany amin'ny ratsiraka raha valomanana ao ny olona efa hanararoatra satria manatra le gasy hanararoatra tena efa hoe angalatra fotsiny eo amin'ny loha dia ao ny olona ny tena hoe nanana zay hoe fitakiana zay ka ilay izy eto
somary mekotsiny ihany ny mpitandro filaminana satria tokony le fananany olona ny arovanao fa tsy le olona mitombo. Nalohany izao toedra raha-pirenena izao dia naneho heviny ihany koa ny mahakasika ny toedra raha izay nisy teto amin'ny renivohitry ny fatrovakinankaratra omaliny mpamakafaka politika sy raha-pirenena iray. Mafy loatra ny fahatrana ihany amin'ny malagasy hoy ity mpamakafaka politika sy raha-pirenena ity, hany ka lasa tonga amin'ny tranga fanararotana toy ireny. Eo ihany koa ny hery famoretana izay tsy mamela malalaka ireo mpanao fitakiana kanefa dia zo fototra amin'ny maha-olom-pirenena izany ary tsy hita intsony ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Loatra zany satria raha le tany demokratika zany tokony afaka miteny ny olona satria zay foana moa ny zay rehetra miresaka milaza ny hoe zo fototra tena maro ny tsy dikevitra ny mahazo fototra ny io. Amin'ny mahazo fototra azy zany dia marary ny olona rehefa voakitikitika zany. Tsy koa miresaka foana ny hoe tany demokratika nefa le repression zany zay atao amin'ilay olona maneho hevitra ankalalahana dia tena mafy be. Raha io zany tena navela mba haneho hevitra le olona fa natao zay iambenana ny fananany vahoaka zany tsy ho simba, tsy ho potika. Zany teny aminareo fa tsy nisy reny satria lasa vandalisme, lasa émeute le izy, lasa torture. Zany resaka resahana zany zavatra tsy moramora, zany zavatra ianany teto atsiraka. Hatreto dia azo lazaina fa nilamina amin'ny ankapobeny eto amin'ny renivohitry ny fatrovakinankaratra tamin'ity zoma 20 ny volana septambra 2024 ity, ary tsikaritra fa nihidy avokoa ireo toeram-pivarotana rehetra izay manodidina ny antsenakely, avaratsena sy mazoarivo ary Ambohimantrosoa, ary efa tazana tetỳ an-toerana ihany koa ireo mpitandro filaminana. Azo ny fianarantsoa vetivety indray sika eo anatin'ity fampalalam-baovao manaraka ity. Mizotra toy ny isan'andro ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny eto Fianarantsoa, na dia mandeha aza ny resaka fa hisy ihany koa ny hetsika fitakiana rariny izay kasainy tanora eto an-toerana ho totosaina hisorohana ireo mety hanararoatra izany anefa dia nisafidy ny mbola tsy hidina an-dalambe izy ireo fanampy mpanazavana. Tsy hoe manginy Fianarantsoa fa miombon-kevitra amin'ny fitakiana ataon'ireo mpiraitan-drazana amin'izao olana iombonana izao. Fa hisoroana kosa ireo mpanararaotra dia nisafidy ny mbola tsy hidina an-dalambe ireo tanora ireto. Nanomboka ny hetsika izahay tsy nanana heritreritra ny anankirotana na hiditra resaka araka politika fa niezaka hatrany naneho ny hevitray amin'ny mahatanoranay. Tsy nisy naniraka izahay fa ny tenanay no mifatsapatenanay no nentinay mba hampisehoana amin'ireo mpitondra ambony sy izay makasika azy ny makasika ny zavatra ny hetahetanay tokony ho valiana izy ireo. Manarak'izay ihany koa ny fiombonam-po amin'ireo malagasy izay any amin'ny faritra izay mitaky ny zoany dia miompo amin'izy ireo izahay. Tsy mitarika korotana koa izahay noho izay zavatra izay fa miaraka miombon-kevitra ary resy lahatra fa tokony ho takiana ny zoa. Fa nanao fanambarana ihany koa ireo fikambanan'ny mpianatra eny Andrainjato amin'ny fiombonam-po tanteraka amin'ireo namany izay namoy ny ainy sy nampiasana hery. Tsy ekenay ary melonay ny fandasahanay nireo malagasy indrindra ireo mpianatra namanay izay mitaky ny zony sy ny rariny ho an'ny firenena. Melonay ny fandasahan-dra sy ny fisamborana ary ny fandrahonana ny mpianatra mitaky ampilaminana ny zo fototra isitraka ny rano sy ny jiro. Melona ihany koa ny fandrahonana ny fandravana fananana ataon'ireo mpanararaotra izay miseho amin'ny endriny samihafa. Tsy ekenay ny herim-pamoretana izay ataon'ireo namanay mijoro amin'ny fahamarina. Takin'izy ireo teto ihany koa ny amana ireo olana izay ainan'izy ireo eto anivon'ny anjerimanontolo sy ny tokony hijerena no avin'ny mpianatra izay navita ny fianarana. Farany nanao antsoavy izy ireo ny mba iraisan'ny tanora ina amin'izao ady ombonana izao. Miantso anareo rehetra tanora malagasy izay mantsapa fa mananaina mananjoa amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao mba haneho firaisan-kina sy firaisan-po hiaro ny zomaholona sy hitaky ny zavatra tokositrasika eto amin'ny firenena. Izahay filohan'ny mpianatra eto amin'ny université ny Fianarantsoa dia milaza fa raha tsy misy ny vaholana raisina izay haingana indrindra dia hiha mitombo ary hiha mafy izao fitakiana ataona izao. Tsara ny manamarika fa mizotra toy ny isan'andro ny andavanandro mponina na dia maro aza ireo tranombarotra sy toeram-pivarotana no efa nanakato trano sy namindra ny entany hirosoana sady ny mety ho fanararaotana.
fa mahakasika an'izay tsy fahalalana maneho hevitra izay hatrany no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao manameloka ny fampiasan-kely ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny mpianatra amin'ny takony ireo mpianatra eo anivon'ny université ny Toliara mangataka ihany koa ny hamahana ny olana ny mpianatra anatin'ny fotoana fohy araky ny fanambarana nataon'izy ireo fanampanazavana. Manoloana ny fisian'ny fahafatesana sy fisamborana ary ny faharatrana mpianatra maro eny anivon'ny anjerimanontolo amina toerana samihafa eto Madagasikara amin'izao hetsika fitakinana ny zofototra saika manerana ny nosy izao manameloka ireo fampiasan-kery ataon'ny mpitandro filaminana ny federasiona ny mpianatra eo anivon'ny université ny Toliara araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Meloina hitanteraka ny famonoana mpianatra eo anivon'ny université Rahavavy anatsiranana amin'izao fotoana izao. Meloinay ny fisangonana mpianatra manerana université ny Madagasikara. Meloinay ny fanakatsakanana ny mpianatra zay maneho hevitra ankalalahana. Eto zahay dia miantso ny fitondram-panjakana mba hanameloka izay nahavandoza fa tsy akoho ny mpianatra ka ho tifitifirina fahatany. Manana zo feno izahay mpianatra ambony haneho hevitra ary hitolona ho an-tanindrazana amin'ny maha-mpianatra amin'ny maha-olom-pirenena anay. Mitaky ny hamahana ireo olana maro lafy eo anivon'ny université ihany koa ireo mpianatra araka ny fanambarana hatrany. Efa madiva ho tapitra tompoko ny taom-pianarana dia eto zahay mitodika manokana any amin'ny ramatoa ministra ny fampianarana ambony momba ny vatsim-pianarana 3 volana izay mbola tsy hita mangarana ary mbola tsy fantatra oviana ny fandoavana ny vatsim-pianarana sisa. Eto ihany koa zahay mitodika manokana amin'ny ministère de l'éducation nationale. Misy ny famoahana avis de recrutement ho an'ny ENS manokana. Nefa mpianatra vitsy ihany no anatin'izay. Ka eto zahay tompo dia miantso ny ministère mba hijery akaiky io olana io satria ny liquidation ny mpianatra ENS manontolo no tadiavina fa tsy mpianatra vitsivitsy ato amin'ny université. Ny fialan'ny mpitondra ihany ho iatrany ireo mpianatra no vahaolana mahomby raha nampiakapeo manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena. Tsy hoe vitavitaigna avao amin'ity kabary hoe hanolo ministra le vita raha toy fa zahay tsy mahatanty izay sasa hoe ndaty tsy toko hoe hampialagna ro miala le amaay zahay tanora eto Madagasikara aleo fitondram-panjakana mihitsy ro miova. Aleo inareo izay mitantagna amizao zany ro miala mihitsy aleo omeantika ny miaramila ao fitondragna ao satria maharary zahay. Manome fepitona tsy voafetitra ny tompon'andraikitra ireo mpianatra eo anivon'ny université ny Toliara ny amin'ny famotsorana ireo olona rehetra ny tolona sy ny taky ny zony amin'ity hetsim-pahoaka manerana ny nosy ity. Fa mahakasika ny manoloana ny toe-zava-misy eto amin'ny firenena nanao fanambarana ny solombavambahoaka io arivo teny amin'ny lapany anteny mera pirenena Tsimbazaza isan'ny songadina tao anatin'izany ny fiantsoana izy ireo ny hanatanterana fivoriana tsy ara-potoana anitsiana ny lahara-pahamiana eto amin'ny firenena. Fanampanazavana. Izahay solombavambahoaka ny Madagasikara rehetra tsy hanavana firena politika eto amin'ny anteny mera pirenena malagasy dia manameloka ireo trangana herisetra izay niteraka famonoana na faratrana na fasimbana fananan'olona na vamin'iza na vamin'iza. Maneho ny alahelo sy ny fiaraha-miory amin'ireo izay namoy havana mirazy fahisitranana aingana ho an'ireo izay naratra mankahery ireo rava sy very fananana tao anatin'ny 700 ora izay. Manameloka izahay ireo nanome baiko androba sy andory fananan'olona manentana trany izahay ireo mpitandro filaminana amin'ny andraikiny dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Mitaky ny amoana aingana ireo olona nosamborana ary ny ampisahatra ny fisamborana noho ny fanehoan-kevitra nataony. Mahatsapy izahay fa voatohitohina ny lalam-panorenana malagasy noho izany dia izahay solombavambahoaka ny Madagasikara rehetra avy amin'ny firena politika samihafa eto amin'ny anteny-pirenena dia mitaky ny fanajana ny zo fototra rehetra voalazany lalam-panorenana. Mitaky ny fahafahana aneho hevitra ankalalahana. Mitaky ny ampitsaharana ny fifankahalana sy fifandranitana na iza zany. Manao antso avo amin'ny herivelona rehetra izahay samy andray ny andraikitra manandrify azy avy. Eto am-pamaranana dia manambara izahay fa iantso fivoriana tsy ara-potoana
ahafahana mandinika sy mijery vahaolana aingana sy maritra amahana ny olany firenena na ara-tsosialy na ara-politika na ara-toekarena sy ny rehetra araky ny tandrifim-pahefana nomeny lalam-panorenana anay. Dia ny vaovao indray no antsika misety vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola sainam-panajana ianao tsy saraka aminay. Libéreo. Menaka avolenta amin'ny vidiny savabe. Tanjaka performance ao daholo izany. Tena mitaiza moteur ty lupie mampiena dépense. Premium Luba Jovena, Lubéré la performance. Jovena, source d'énergie. Andao hiaraka kalazany fahafolo taonany Cosmos. Ny 17 septembre hatramin'ny 2 amin'ny 30 oktobra, loka govana maro no hozaraina ireo mpandresy. Loka voalohany, fialan-tsasatra ho an'olon-droa makany Dubai, hiatohana tanteraka. Loka faharoa, télé TCL 85 pouces, Luca fahatelo, réfrigérateur Samsung, Luca fahaefatra, canapé inclinable Axel, Luca fahadimy, motocross 5e 200cc, Luca fahaenina hatramin'ny fahafolo, bon d'achat mitetina ray tapitrisa ariary avy, super tombola 10 ans Cosmos. Ny 17 septembre hatramin'ny 2 amin'ny 30 octobre, ary raha ianao ny mpandresy. Cosmos, votre partenaire de confiance. Anay baka toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo. Karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarina eto atoerana manify sy maivamaivana ery. Raha andoky raha matsiro sy mora levony andramoka zaho anio no mampiavaka amin'ny malagasy. Mora ry koa mba sofio lesy fa inona tiany olana aiza lahateo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao tapitra hatreo mpany Bionix, les batteries maharitra tsy misy fetry. Olana nga tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila makany amin'ny hôpitaly aingana izay ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mitoto tsara. Ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana manandanja lehibe ny kalitaon'ny batery ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa. Bionix, batery misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. Maintenant ou jamais. Ny efatra aogositra hatramin'ny 10 oktobra isaky ny mividy entana miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola Fantakrety mirindra eny amin'ny magasin Cosmos dia mandray anjara amin'ny fisarihana. Loka goavana no sarihana amin'izany. Loka voalohany télé TCL 85 pouces, loka faharoa moto 5 et 150cc, loka fahatelo salon, fanamorana ny fandoavam-bola Fantakrety mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. À Tuléa, on cultive plus qu'un manioc. On prépare Malakas, une farine 100% locale, fine et légère, pour une cuisine à la fois savoureuse et plus digeste. Essayez-la aujourd'hui, goûtez à la différence Malakas. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo!
Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Ndao mokatra aingana kokoa mba ahaleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary ainga piasa no azona vokatra tsara. Milina mahavita amin'ny toto-varatra amin'ny 2.5 taona isan'ora. Azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora. Tavaverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indraisika amin'izao fotoana izao. Averina hatrany ny araba toboko lahy sy toboko vavy. Mbola sanam-panajana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Manohana ny fitakiana ny rariny sy ny intsiny. Tanterahina anaty filaminana ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny anteny mera ny Andrina Merina. Takiana izy ireo ny andraisan'ny fanjakana fepetra manoloana ireo trangana fandrobana sy fanimbana fananan'olona. Fanadihadiana no tanteriny onona saina. Rava ny fiarahamonina sy ny fifampatokisana vokatra ny tsy fandraisana andraikitra ireo nampindramina ny fahefana hoy ny fanambarana nataondro ray aman-dreny ara-drazana. Ry malagasy avako misamboaravoara ny toedra raha-pirenena ankehitriny. Ao ny rava-fananana, ao ny voaroba ary tsy hoditsita ny ainana foy sy ny olona maratra. Rava ny fiarahamonina sy ny fifampatokisana ary ny fihavanana mamalagasy. Iara-malala nefa ny antony dia ny tsy fisian'ny fifampiresana sy ny fifampiainona eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Manampitrotraka izany ny fahatsapana, ny fisitrana, ny filana fototra toy ny jiro sy ny rano ary ny fahalalana amin'ny teny sy ny fahantrana iainana. Mampalahelo ny toe-javatra misy manoloana ny fampiteny ny fiarikarena sy ny fitandrona ny mahaolona. Koa manainga antsika ifanotrona sy fanohana na dia ho anoloany ny fahasairanana sy fahoriana lalina aza. Satria tsy fotoana intsony izao ifamitena sy famonoana ary ny endrian'ny tompoko no anarina hoy ny fitenenana. Miantso ny amerenana ny fandriampahalemana ireo ray aman-dreny ara-drazana sy andraisana fepetra amin'ireo mpanakorotana, mpandroba, fananan'olona. Miantso ihany koa ny fijoroany rehetra eo anatrehan'ny tsirariny. Aza afindra ny tanora ilay kolotsaina mpandravarava. Aza mba mivarotra ny fanahantany ho takalokarena maloto. Isika ny fanovana. Saia misaina, saia mijoro, saia miteny. Tsy manam-pahavalo isika afa-tsy ny mosary sy ny faravan'ny tontolo iainana samihary ho tahinjanahary. Mitombo asina tompoko, masina ny tanindrazana. Nisy ny fiantsona mpanao gazety ny ariva teo fa hisy ny fionana eny amin'ny hialam-pampanjakana Iavoloha eo amin'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta izay hotariny ny Premier Ministre Tse Christian amin'ny Andry Rajoelina. Tsy tonga tamin'ny ora farany ny Premier Ministre araky ny fampitam-baovao ka hempotra amin'ny fotoana manaraka ity fionana ity. Mbola endrasana zany toy an'ity vaovao hafakely tsy mbola nisy tao anatiny 80 taona ity fa ny anohizantsika ny fampahalalam-baovao dia anatevindaharana ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpianatry ny ENS manomboka amin'ny herinandro io raha manao be marina ny fanjakana hoy ny ambarany solotenan'izy ireo androany ankoatra ny olana iraisana amin'ny vahoaka malagasy marary koa ny mpianatry ny ENS manerana ny nosy hoy izy ireo fanampanazavana. Nanao hetsika fanairana androany ireo mpianatry ny ENS Ampefiloha manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Miompom-potanteraka izay mpianatra Vandegoa noho ny namana izay nitao sy ny fahafatesana
ary tena meloanay tompoko izany famonoana ny mpianatra namanay izany a satria mpianatra sy ny tanora raha mitaky ara-drarina dia vony ve ny mendrika ho azy ireo tena tsy ekenay izany famonoana ny namanay izany manarak'izany koa hoe tsy ekenay a ny antso jay sy ny sakatsaka nataon'ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana amin'ny olona mitaky akahalalahana fa reny mpandroba reny ny tokony ho andraisan'ny zareo fepetra ary eto izay dia miteny koa hoe meloanay tsy izahay olona nianatra mihitsy tompoko ny dia androba mifanana ny vahoaka samy malagasy fa reo olona voakaramany zareo reo ihany reny a ka reny ny tokony andraisan'ny fepetra fa tsy ny olona mitaky akahalalahana. Tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra, tsy fisian'ny herinaratra, tsy fisian'ny rano iraisan'ireo mpianatra ny ONS manerana ny nosy amin'ny vahoaka malagasy ireo fa misy ihany koa ny fitakiana ataon'izy ireo miantefa ny ministera pia ny école normale supérieure eto Madagasikara. Nitaky ny resaka recrutement tao anatin'izay roa taona dia namoaka ny avis de recrutement ny ministera tamin'ny herinandro 500 isa fotsiny zany no hoe ho raisin zareo aminay amin'ny ONS manerana amin'ny Madagasikara amin'izay koa mbola misy fanavakavahana misy parcours hafa zany na filière hafa tsy raisin zareo ohatra ny SVT ny SES ny SS ary eo ihany koa fanavakavahana diplôma hoe tsy andrainy manana licence zareo fa tsy maintsy master nefa miditra amin'ny système LMD ny ONS sasany misy an'izay mijanona licence zay ny ankizy ary rehefa ONS zany dia nofanina mpianatra any amin'ny lycée tsy tokony rorosaina mihitsy zany ministera andray anay hampianatra any amin'ny lycée na licence io na master ary parcours rehetrarehetra fa tsy misy avana satria lasa fampidinanay mpianatra le izy. Raha toka tsy misy fifampiresahana eo aminay sy ny ministera voakasika dia tsy maintsy irosy ihany koa zay anatevina ny hetsika zay efa misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary ambaranay hoe mahatsiaro marary zay fa tsy misy resaka politika mihitsy tompoko ny hetsika zay ataonay. Mitombo araka izany ireo nanio ny fahavononany anatevina ny hetsika fitakianany rariny sy ny hitsiny leo delestage leo tsy fisiany rano ary mitaky ihany koa ny fanajana lalàna raha toa minimanao be marenina ny fanjakana. Manentana ny tsirairay ho tompon'andraikitra sy iray ina amin'ny fitandrona ny foto-drafitrasa antoko ny famatsiana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny vondrony ireo tranombarotra lehibe sy mpandrinjara entana naneho ny fanahina amin'ny zavamisy izy ireo androany rana moka fanambarana fanadihadiana no tanteriny santatra ny aina. Taorianan'ireo fandrombana sy fanembana fivarotana sy tranombarotra nivoaka tamin'ny fahanginan'ny fivondronan'ireo tranombarotra lehibe sy mpaninjara entana androany. Manainy amin'ny zavamisy eto amin'ny firenena izy ireo raha ny fanazavana. Fantatr'izy ireo ny fasahirana misy amin'izao fotoana sy ny antony fitakiana ataon'ny vahoaka. Kanefa na dia ara-drarina zany fitakiana tokony tsisy erisetra sy fandrombana sy akasomparana. Fietsika izay misy ankony amin'ny fitohizany famatsiana ireo vokatra tena ilain'ny vahoaka malagasy an-tapitrisany eto Madagasikara. Raha ny fanazavana hatrany mitaky 3 volana eo ny fahatongavan'ny sambo mitondra ireo entana ilaina andavanandro ampitombony tsy fampihana sy ampitarazoka ny famatsiana ny firenena iray manontolo arak'izany ny fandravana ny foto-drafitrasan'ireo tranombarotra sy tahiry efa misy. Noho izany manentana izy ireo mba samy ho tompon'andraikitra sy rahina amin'ny fitandrovana ireo foto-drafitrasa saropady sy ilaina. Lahara-pahamehan'izy ireo ny fiarovana ireo mpiara-miasa aminy sy ny fitandrovana ny fitaovana ampiasaina mba ahafahana miverina misokatra indray. Nanatitra ireo tranombarotra lehibe sy ny orinasa mpanjara ireo fa eo anilan'ny vahoaka malagasy hatrany amin'izao fotoan-tsarotra izao. Mandeha any amin'ny tsy izy ny fihetsiky ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana hoy ireo olom-pirenena raha nahita ny fihetsiky izy ireo androany. Tsy hita izy ireo tamin'ny fiambenana ny fananam-bahoaka izay nisy nandroba alina fa hainga mpiasa sy mikasitanana olom-pirenena kosa izy ireo amin'ny fitakiana amin'ny fiverena ny jiro sy rano tojiny irena tahiry. Mitaintaina mandry lavoloha isapokotany ny isan-kalina amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Voakihana ny mpitandro ny filaminana noho ny tsy fahitana azy ireo nandritra izay alina roa izay tokony hanenjika ireo mpandroba sy mpamakitrano fa rehefa misy hetsika ampilaminana ataon'ny malagasy mitaky ny iverenany jery sy ny rano dia aingam-piasa midina kianja. Napetraka ireo olom-pirenena ny fanontaniana tena hiaro ny vahoaka sy ny fananany ve ny mpitandro ny filaminana sa hiaro ny sezan'ny mpitondra. Ho anareo mpitandro filaminana zay dia manao antso hoavo anareo nareo dia enanivo ny vahoaka tandroko ary mivozona. Ianareo tokony hiaro ny vahoaka nefa ianareo andray ty no manambana basy amin'ny vahoaka ngamba tsy rarany zany zay tanora migavy anareo zay miverenanareo eny amin'ny nivo ny vahoaka malagasy fa ianareo
tena mivoakanareo ny ala mila zany miverinareo ampidino mivasinareo andao mandeha anova teojara firenena ny firenena no jeretsika fa tsika tsy mijery hoe tombotsoan'olondray fa tombotsoan'olona be da be ary maro de maro ny olona no mitady vaolana eto am'izao firenena zao sotra tompoka lahy makasitraka tompoko vavy nandritra ny hetsika nataony génération Z sy ny mpianatra Katso androany nahita ireo olom-pirenena sy ny mpitolona fa miasa ho an'ny tompontson'ny mpitondra ny mpitandro ny filaminana fa tsy ary ny vahoaka sy ny fananany raha samy tapaka jiro sorano izao ihany indra ny tsy iraisana ina mba ho tompontsoa iombolana hoy ny fanazavana ny sempama izay nilaza fa zo fototra ny fahalalahana maneho hevitra zo fototra arova lalam-panorenana ny fahafahana manao hevitra ary ny fisitrahana ny fiarovana ny aina sy ny fananana avy amin'ny mpitandro ny filaminana noho izany dia voalohany manameloka tanteraka izay famonona ny mpianatra malagasy fa rariny tanteraka ny fetakina izay ataony satria mianatra amin'ny mpiarabelona rehetra ihany koa izany raha tsy tenitsika afa-tsy ny jiro sy ny rano fotsiny faharoa mitaky ny fahampiarana ny lalàna velona amin'ny fahafahana manao hevitra fahatelo mampahatsiahny tompona andraikitra amin'ny tsy maintsy andraisan'ny ny andraikiny amin'ny adidy sy ny andraikiny dia ny fiarovana ny mpianatra zany isan'ny vahoaka ireo sy ny fananany ny fikambanana mafami ihany koa dia nitaky ny andraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana ampitsahatra ny asa ratsy ny mpandroba sy ny mpanimba fananana iombonana famonona afo ny kabary ny Andry Rajoelina izay nilaza fa isorona amin'ny toerany mahaminisitra azy ny ministry ny angovo hoy ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana tsy izany no vahaolana fa mahana ny tsy fisitrihana herinaratra sy rano raha ny fanohan-kevitra fanampanazavana tsy vahaolana fa famonona afo toy ny mahazatra fotsiny ihany ny kabary nataony Andry Rajoelina Omaliny izay nilaza fa isorona amin'ny toerany mahaminisitra azy ny ministry ny angovo Jean-Baptiste Olivier hoy ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana tsy hitako ho anahy vahaolana amin'izany zany aloha tsy vahaolana tsony zany tsy efa tara loatra tanàna rehefa simba ina moa no vahaolana azo zany tsony olom-pirenena koa nefa mampanantena pokaty fotsiny renay tsy mampijaly otsy kosa aloha délestage taloha fa misy ihany délestage fa tsy ohatran'izao fa tia tena efa lava reny ny délestage raha n'olona tsy manaiky satria simba daholo na zava-tsola ho ampiasaina le mety le fangataha amin'ny olona amin'izao fa le manjoba tsy mety zay aloha tena tsy mety fa le fangatahana mety asam'izay misy nefa mety tsy vahaolana ihany ngamba zay ny tena marina mety mila miova misy le rafy ngamba mba mety hoe possible hoe mety hiova le izy fa raha hoe mbola eo ihany no soloana dia ohatrany tory zay ihany dia tsy mitovy amin'ny tsy misy ihany tsy mahafany an'inona aloha zay fifiraza hoe fanoloana le ministre fotsiny mety tsy havany an'inona to zay marina zany famonona afo fotsiny zany zay tena marina fa le raha le raha fitondrana mihitsy zany mila miova ny tena marina raha ny aviako zay ino dia tsy mety fa aloha ny olona ananjo iteny etaetapony na tokony tokony sy tokony sakasakanana mihitsy oronan tsara efa fahita io ny fanovana ny rafitra no ilaina raha ny fanehoan-kevitra trany amiko aloha tsy ampy le izy dia manarak'izay tsy izay mihitsy ny vahaolana aloha hoe asorina le izy dia mivaly problème tena marina raha aminahy dia ny folo mihitsy ny tokony miala zay ngamany satria tompoka zana dia tsy ampy zany satria eo zany efa ohatrany efa fomba n'le izy raha atao hoe fomban-drazana nefa tsy fomban-drazantsika malagasy zany io zany na iza no eo na iza ny eo ka raha vao ny lohany tranao dia tsy vita io zay zany ny hevitrako amin'izay fa raha ny tena mety to dia ny gouvernemanta mihitsy ny soloana na izy folo mihitsy azafady raha amin'ny tenan'izany zay ny hevitra anao manokana tsy vahaolana mihitsy ny fanasorana amin'ny reo mpitondra reo vao misy zavatra tsy mety kely atao mitranga dia ministre ny kity amin'ny voalohany fa tsisy vahaolana tena concret zany hoe entin' zareo en plus n'izay leo kobakam-bava ny olona rehefa mitady zavatra mivaingana fa tsy kobakam-bava isako sapahitanana hoe io ny asa vity io zay ny tetavina vahoaka zay satria mitako zoana ry zareo zoano misitraka zany rano sy jiro zany nefa tsy menareo le izy vahaolana no ilaina fa tsy fandrebirebena toy ny isanandro na efa izao aza ny zava-misy eto amin'ny firenena mbola mavita mampanantena trany Andry Rajoelina
eo amin'ny maresaka irasan'ny pirenena laza ny mpiaro sivily tao Gaza fa farafakely ny olona 50 no maty tamin'ny daroka bomba nataon'ny israelianina Omar Zouma manerana ny faritany palestiniana. Mpanakanto vahiny maro, mpanamory sy mpanoratra ary mpanao gazety efa mihoatra ny 700 no naneho ny hevo manoloana izao zava-misy any Gaza izao. Miantso hetsika maika avy amin'ny fanjakana Frantsay sy Belge izahay mba hiantohana ny fanampiana maha-olona ao Gaza sy ampitsaharana ny famonoana faobe ny vahoaka palestiniana hoy izy ireo raha ny vavao avy any an-toerana. Dia iny vavao avy any avelany iny indray no antsika manakatona ny fampahalalam-bavao an'ny androany. Isaorana ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao an'ny raha mpitsondray veloma tompoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vavao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vavao. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.